veriko indray amintsika vahoaka malagasy nanaraka tsara ny lalàna velona eto Madagasikara ny fanasorana ny miniteny solovam-bahoaka Saondra Michel natao io zavatra io satria nisy taratasy nalefa ny fitsarana koa taty aminay amin'ny raharaha momba satria eto Madagasikara tompoko dia indrindra amin'izao fanovana izao dia tsisy olona ambon'ny lalàna fa nizaniza na solombavambahoaka na président de l'assemblée na ny sénateur na ny ministre dia ambany lalàna avokoa izay rehetra dia mieritreritra koa no mazava fa misy resaka politika tenen'ny sasany hoe eritreritra ny sasany hoe zahay hanao zavatra tsy nety le nataony teo aloha tahaka tamin'ny andro teo aloha nisan'ny solombavambahoaka afakandro zay tonga dia ny bataille natao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny bataille zany zavatra nataony zareo teo aloha dia androany zareo mahatsapa hoe tsy mana no tena nanara-dalàna tanteraka mihitsy re tompoko ary tsy midika nasorona taminy ny militaire iny dia melika izy non mbola manana droit izy midefendre tsara any amin'ny fitsarana fa rehefa vita moa ny fitsarana dia eo tsika ny fisamborana sy fanenjehana atao amin'ny ramatoa Saondra Malala Marie Michel solombavambahoaka voafity tao amin'ny distrikan'ny Fianarantsoa voalohany ministra teo aloha sy mpitsara grady voalohany dia manao zao fanambarana izao zahay avy ato amin'ny vondrona sika rehetra miaraka amin'ny Andra Joely. Misy zavatra hita sy tsapa ary fantatra fa tsy manaraka ny lalàna velona zay iainana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fisamborana andramatoa Saondra Malala Marie Michel. Mikasika ny andraikitra amin'ny maha-ministra teo aloha azy raha ohatra ka izay no isian'ny fanenjehana dia mazava ny voalaza ny lalam-panorenana fa ny haute cour de justice no afaka manao an'izay raha ohatra ka misy taratasy mazava tsara fanenjehana zay mivoaka avy any amin'ny procureur général suprême dia alefa ny aty amin'ny antenimieram-pirenena dia miroso amin'izay fanadihadiana zay miafara amin'ny latsabato ataon'ny solombavambahoaka. Tsy misy anefa zany ary tsy fantatra ny antony mahatonga ny fanenjehana na tena ao anatin'ny asa zay nosahaniny amin'ny maha-ministra azy dia mbola tsy fantatray hatreto satria ny avoka zany dia mbola tsy tafaresaka aminay mikasika ny fiampangana andramatoa Saondra Malala Michel. Raha amin'ny maha-solombavambahoaka azy indray no jerena dia mazava fa manana immunité parlementaire ny solombavambahoaka zay voafaritra amin'ny andiny fahatelo amin'ny fitopolo amin'ny lalam-panorenana. Zava-misy anefa dia misy ny fanambarana nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny Randrianasolon'ny Aiko fa nisy ny fivorian'ny birao maharitra zay nanapahana hevitra amin'ny fanesorana an'izany immunité parlementaire ny honorable Saondra Malala Marie Michel. Tafanakoro zany satria androany moa tsika vanompoka ny fandarana no isan'ny anomboantsika sy ahitana sotrosotro ohatrany ahoana fa isan'ny ataontsika hoe raisina sy tsongaina ihany koa tao anatin'ireo ataontsika hoe lahateny sy ataontsika hoe tafa indromo sisy ireo dia mikasika an'ilay hoe tandalàna ary nanamafina zany ny premier ministre tamin'ny Mali atao Mali arivo atao anatin'ilay tafatafiny arahany tampanao gazety hoe mila an'izay akoatra ny fifanajana sy ny resaka hoe ny resaka firaisankina sy nanaovany antso hoe ny tandalàna io manko lasa ohatra ny fandroitana izy atao ao ny andaniny iny moa zany dia le avy teo amin'ny fitondrana teo aloha ny amin'ny hoe aoka ty valifaly ty politika ny ankilany ihany koa zany dia akoatra ny zavatra nitranga tena kianja le hoe
tokony mangina mipiripirina makasisiny miala mihitsy satria misy an'le frongony zany eo rehefafanana misy anao vaovao mafana ko zotsy am'le omaly iny de le nanaovana fisavana ny trano ny solombavamboaka ny fianarantsoa zay ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha zay niverina solombavamboaka ao Tsimbazaza moa zany Ramatoa Michel Saondra iny sy ny nampitsoana azy de nivon'ny mpitandro ny filaminana anaovana fanadihadina dia fanatondra fanazavana moa teo anivon'ny anteny miram-pirenena tamin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny Bromaritra mazava loatra fa nisy fangatahany fitsarana mikasika ny hoe hanalana ny zotsy azo enjehana na ny immunité anty solombavambahoaka ity tonga teny amin'ny anteny miram-pirenena ary ny vory maika no zany any teo anivon'ny Bromaritra dia nandinika makavaka sy ny sisa dia raiky kristy zany levé zany ny immunité an'ilay solombavambahoaka de eo moa zany tsika fanjakana tsy voandroany no resaka ny hoe ny olona na tokony andraikitra ara-panjakana ambony rehefa misy hoe raha masaringitra azy ka tsy mifandraiky amin'ilay asa dia azo enjehana amin'ny fitsarana tsotra satria izy ministre de nanipika an'izany no maly le premier ministre nanipika an'izany no maly hoe marina fa anatin'ny lalampandrena misy an'le haute cour de justice fa ny io izy dia mandeha ny amin'ty manana immunité igny koa fa hoe vandresahana foana hoe tsy voariny iny zavatra ivelan'ny ministre teo aloha zay le lafiny anakiray faharoa dia hitantsika eo zany ny fivoaran-draraha hitantsika eo ny fivoaran-draraha ny zavatra anakiray isan'ny nitsipihana ihany koa raha any amin'ny prime ministre zany dia nanipika io manko zany tena mampisinda ny aiasa ny rahoana ao anatin'le hoe anainan'inony ty manolona an'ireo fitakina maro samihafa hoe sorony prime ministre sy nysisa prime ministre aloha zany dia nanipika mazava maly fa tsy ho mpifaninana izy amin'ireo fifidianana samihafa zay mety namafisiny no maly zany hoe tsy ho candidat izy amin'ny filoha-pirenena tsy ho candidat izy amin'ny fifidianana solombavambahoaka be ny tanàna mazava loatra zany politika moa zany politika ihany mety androany izy mety mitena zany fa tsy haiko tsy fivoaran-draraha ohatra efatsefany io fa zava-dehibe koa ny anim-piany azay aloha satria dia tazomina amin'ny teniny izy ary ino fa teny dehilahy zany dia ifantoka tanteraka aminatin'ny zavatra ny iraka nakinina aminy de ny amin'le hoe fanatanterahana ny politika kapobean'ny fanjakana zany tsara ihany manipika an'iny aloha ry tokony rahafahalamana satria reny mantsy anisan'ny mampitonga an'le adihevitra ifandrisotra be hoe misy rehefa eo am'le toerana dia hoe zany le fahefana moa zany ny manao an'le raha manitatra eo satria sarotranga tokoa ny etany aloha ny ohatra zany hoe prime ministre lasa fifaninana tao anatin'ireny fotoana ireny anisan'izany ry Monjaro Indefo anisan'izany ry Solany Rasina taty amin'ny faraparany de zay nandalondalo tao mahazo arivo tao de tratratratra ny virus ty virusn'izay le hoe andao mandeha de ty zany de nanipika mazava izy ny amin'ny émission rotona hoe tena hoe ho an'ny firenena aloha raha ny firesany rehefa na hoe 5 satria ny prime ministre 5 taona afako maly tamin'ny fahatelon'ny volana Desambre de zaho izy efa 5 taona efa nenany no afika efa any arinako sa ny alohako ny firesahany teo tsy mieritreritra n'izany hoe nde raha lay firesany hoe tia amin'ny lafiny teknika zany hoe tena hoe anao an'ilay émission ao anatin'ny roa taona ho an'ny firenena ka zay lay zava-dehibe ny sary mitranga mantsy amin'ny lafiny anakiray ihany koa mandeha ny satria amin'izao fotoana zao tapitra lay 2 volana ho an'ny gouvernement andeha ny tombana ny filoham-panjakana efa ndresaka hoe izy ny mety fanovana mpikambany gouvernement de mba misy ihany koa zany mety hoe mba mijiriritra toerana mba manao kabakaba favarandra mba manao varentsikenjehana politika mba mijery hoe izany ny azozongozonina mba hakana ny toerana de zay le hoe mila mijery antsika ao anatin'izay hoe tena any anatin'ilay politika politisiana ny anatin'ilay hoe fifampisotomana fifaminganana mila jerena ihany koa amin'ny lafiny anakiray tsy miaro an'izany izy tsika raha miteny an'izany fa zay lay sary politika aloha am'izao tsara foana manipika an'izany fampizara fotsiny tsika anatin'le satria ao moa zany ny sambamanana misy koa mampisy ny détracteur politique mety hoe tsy intéressé ao anatin'le resaka tsika de efa milaza hatrany hoe tsika de tsy maintsy manjo ny zavatra ohatran'ireny satria ny alohavan'ireny koa de nisy koa ny fanehoan-kevitra sy fanazavana miendrika teknika makasika ny lalàna zay nataon'ny ministry ny fitsarana sy ny mpitahirin'ny tombokase fanjakana ihany koa ry tokony rahafahalamana tsara ihany mba manipika kely an'ireny satria de isan'ny tsy ndriny mafoniny mikasika an'le hoe ady amin'ny tsy maty manota zay zany le izy eto hoe na izy
ary tena entana koa le voambolana anankiray nampiasaina iny hoe na Jesosy Kristy ary de tsy aro azo mihitsy ao anatin'le ho andreo totsika hoe zay manao fandikan-dalàna zany ao anatin'le le zavatra misy de zay raha ny fainoana ny contenu amin'ny akapobeany fotsiny zany zay nambarandramatoa fa niry Soerinaivo de hoe entitra amin'ny fampiarana ny lalàna zao fitondrana mijoro zao satria zany nisan'ny ataontsika hoe na teraka fahalovany ao teto amin'ny firenena ary nivokatra zany fahalovany zany de zao raha maheno zao nitakitrany ary manarana zany de tsy haiko loha zany zio fandehany io fa dia mila mifahaiza-manao sy ny akingana sy ny firaisan-kina ny rehetra ao anatin'le izy ihany koa moa rehefa famberimberina matetika hoe samy mitondra ny anjara birikiny ny olo-pirenena rehetrarehetra ao anatin'izany atao hoe fanavozana sy fanarenana an'ity firenena ity zany de eo le misy an'le anjara birikiny ohatran'ny hoe inona ny angom-bavoany aminao mari-potitra mba ahafahana mahita hoe atsy koa mba misy zavatra ohatran'izao tsy resaka tondromolotra io fa hoe zavatra tena mampiahiahy kosa mety fanarotam-pahefana mety endrika tsindry mety ihany koa mety arena azo tsy amin'ny tsirariny nefa mety ananana napirofo ihany za mino fiainan'ivondreny vondrom-boaka-pahatra reny nge de mety anana aloha rano-bavao mikasika zany atsy de misy te tanànandrianina ny any amin'ny biany koa de maromaro ny ataontsika hoe atao taratasy tongany reny anetsika ihany koa fandraisantsika matetika ataizany mety ho fiasan'ny ao amin'ny haute cour de justice azy miara-miasa akaiky amin'ny hoe vao miara-piampiangana na ny commission de mise en accusation eo anivony anteny miara-pirenena am'ireo dossier maro zay mavotonotony mpitondra anisan'izany ny mpitondra teo lohatra any amin'ny tetezamita ka hatramin'ny farany teo 5 dia hitantsika eo ny fivoaran'izany fara zao fandehan zao aloha akoatran'ireo le hoe ohatran'ny zavatra nitranga tao ny anteny miara-pirenena zay anteny miaran-dolona zay nanesorana ihany koa ny izo mahasono anteny miaran-dolona nireo mpikambana anankiroa tao de anaoana koa zany any Tsimbazaza misy ve zany sa tsy isy satria fantatra ihany koa fa maromaro zay ataontsika hoe ny vagabond teny Tsimbazaza teny dia hitantsika eo ihany koa ny fivoaran'izany mba tsy sy fanamarihana ihany hoe sanatria manao tsindrinina raisina amin'ilay hoe tesy amin'ny anteny miaran-dolona de efa azo raisana ho didy fa tsy hoe tsika mafriskansala zany efa didy fakatahaka ilay nitranga atao Tsimbazaza atao Alosikely de asa anahoany reo ohatrany tsy latsaky ny 5 aloha ny fatapatatra hoe tsy hitapopoka tsy tazana intsony tao tsy vomarina zany ny nitizy ny tsy fahatongavany nalirany session budgétaire manontolo sy tazana ntsony de zay lesan'ny antony ny tamin'ny Tetsanosikely asa anahoana tokoa fa ny ransary aloha misy tsy fitovizana ihany satria Tetsanosikely nisy alay hoe maranisa tasy amin'ny volomboasary mivadika hoe nikisaka hoe anangana majorité présidentielle ka asa hoe sao de mba misy deal tahaka an'izany ihany koa ao amin'ny androm-panjakana io hetsika ty anareto fantanina ihany moa ny itsika io moa zany de miandrondro ny vokatra zany satria zany nisany andrasan'ny olona ny amikasika an'ireo le hoe satria mbola mialoalo ary tatoatana le filoha teo aloha ary de ohatrany matety mpiava mipopotra zany manao serasera matetika izy eny anivon'ny réseaux sociaux ihany de samy manontany tena ihany aloha ny olona nge hoe ahoana indray ty zavatra ty satria misy antony reny misy antony reny ao ambadika reny zavatra reny satria reny dia mety ampirongatra n'le compte fako ary de mila miasa be ihany koa ministère serasera sy ny kolotsaina mikasika indray amin'ny fanadiovana an'ireny satria indraindray le compte fako dia indraindray mety tsy indraindray fa zavatra efa niainana zany ao anatin'le hoe manely vaovao zay tsy mitombona ary mampisavorivorony saim-bahoaka ihany koa anatin'le izy dia mila mifandraisana raiky tsy mahazo mitamatama mihitsy ao anatin'izany satria tsy mitovy mihitsy ny hoe fahalalahana sy ny ataontsika hoe mivoana ao anatin'le fahalalahana ka miteraka n'le ataontsika hoe fanakorontanatsainy amin'ny olona de indrindra moa fa ao anatin'izao fotoana zay sy n'le ataontsika hoe valanaretina mpox zao de mila fehezana tsara mihitsy mikasika ny serasera eo mba tsy hiteraka le psychose satria le mpox moa zany de efa misy io ary faritra vitsivitsy eto ampovoavoatany de efa ahitana tranga amin'izy io dia mafisitsika foana fandretana anatin'izay efa natao teto zany amin'le hoe mila miverina ao anatin'ilay fanamafisana n'ilay fihetsika sakana zany na ny geste barrière
dia ny fanaovana ny arovavaorona dia ihany koa fampiasana andreo gel samihafa mikasy ihany koa ny fanasana tanana fisasana matetika indrindra amin'ny savony dia sakafo ara-pahasalamana mbola betsaka moa ny voankazo amin'izao fotoana izao dia apresiana be ihany koa mikasika an'izany satria izy aretina azo tsaboana tsara fa tsy misy hoe zavatra mampanahy mikasika an'izany fa ny zava-dehibe fotsiny dia hoe raha misy zavatra mampiahanao dia manatona ny toeram-pitsaboana. Ozy tika fain kely aloha ry samy madevy otsika miverina manao ny fandarana.